dia ampitombona amintsika tsirairay avy eny ry havana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo. Andro Pasika ny andro anio, Pasika 24 ao anaty fihiboana tanteraka. Fa na dia ao anaty fihiboana rehefa miaraka amin'ny Kristy tena tsara toana. Nandritra izay herinandro izay dia niainantsika ny filazantsarany Marka, ny tantarana ny zotra n'ireo tantara namididina ny fijalian'ny Tompo, ary amin'ity andro anio ity isika dia tonga amin'ny fahafatesan'ny Tompo sy ny tsanganany nisehony tamin'ireo mpianatra sy ireo mpanompon'Andriamanitra izay nitoriny ny filazantsara. Lohahevitra ny fiangonana moa ry havana malala ny hoe vavolombelon'ny fitsangana amin'ny Tompo ny mino. Lohatenintsika manokana amin'ity andro anio ity, velona Jesosy nitsangana tamin'ny maty, te hiseho aminao. Te hiseho amintsika ny Tompo ary maniraka anao hijoro ho vavolombelona izany. Mahavariana tokoa ry havana malala fa rehefa nitsanga amin'i Jesosy dia niseho tamina olona vitsivitsy. Fisehoana voalohany nataony dia tamin'ny vehivavy izay nitady azy teny amin'ny fasana. Fisehoana faharoa amin'ny teny vakina teo dia ireo mpianatra roalahy tany Emaosy izay hita amin'ny filazantsara hafa moa ny anara-tanàna hoe Emaosy. Ary ny fisehoana fahatelo dia fisehoana tamin'ny mpianatra 12 lahy dia ireo apôstôly izany. Ho jerentsika tsirairay ary ireo fisehoana ireo dia atarafantsika koa hoe te hiseho amintsika koa Jesosy Kristy Tompo. Fisehoana voalohany ary fisehoana tamin'ny vehivavy. Inona ny mampiavaka azy? Tsy ny raharahiana loatra ny vehivavy teo amin'ny jiosy. Ary ty vehivavy manokany ty dia ilay vehivavy namoahany Jesosy demonia anankifito. Io nefa no nisehon'i Jesosy voalohany. Nilaza amin'ny fahaveloman'i Jesosy koa izy io rehefa avy nisehon'i Jesosy. Ilay vehivavy mbola nieritreretina fa nisy demonia sy tsy ny raharahiana. Tsy nino ny apôstôly hoe nitsangana tokoa Jesosy. Zao mantsy, mbola ao an-tsain'ireo apôstôly ilay tsy firaharahiana amin'ny vehivavy, ary heveriny fa mbola misy demonia ilay raha vehivavy miteniteny foana. Inona raha ny hafatra voalohany amin'izany? Voalohany ry havana malala, aoka tsy ho atao ankilabao ny vehivavy. Matoa vehivavy nisehon'i Jesosy voalohany dia hanala ilay tsy firaharahiana ny vehivavy Jesosy. Ny tena marina dia izao hoe tsy mijata avan'olona Jesosy. Ary voaroprofo izany eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:7-30. Ary Petera ny loham-bava ka nanao hoe hitako marina tokoa fa tsy mizata avan'olon'Andriamanitra. Faharoa ny hafatra amin'io dia hoe Jesosy rehefa manasitrana tsy apahany fafeno tahaka ny nanasitrahany an'ilay vehivavy izay nisy demonia fito. Afaka daholo. Koa aza manavaka isika rehefa novain'i Jesosy azy ny olona ray, aoka tsy salasala isika. Indraindray ny olona efa miova fo dia betsaka amin'ny manilika azy. Aoka tsy hifanilika isika kristianina mino fitsanganan'ny maty nandray an'i Jesosy satria nisehony koa. Izay ary ny tapany voalohany, fisehoana voalohany. Ny fisehoana faharoa ry havana malala, fisehoan'i Jesosy tamin'ireo mpianatra roalahy tamin'ny lalana tany Emaosy, 10 kilometatra eo miala an'i Jerosalema izany. Tsy anisan'ny apôstôly ireto mirahalahy ireto. Isan'ireo tsy voafidy manokana ireto nisehon'i Jesosy fanindroany reto. Teny an-dalana, teny an-tsaha. Izay ny niaonan'i Jesosy taminy. Nilaza tamin'ny mpianatra koa izy ireo fa mbola tsy nino hoe. Mbola tsy nino ireo mpianatra satria tsy mba isan'ireo voafidy manokana izy mirahalahy. Zao ny teny amin'izany a. 12 ary taorian'izany Jesosy dia seho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roalahy izay nakany an-tsaha. Arak'izany ry havana malala, tsy voatery ho ireny olom-boafidy natao hoe mpitondra fivavahana ihany no isehon'ny Tompo, fa isika ilay tononona mihitsy hoe kristianina tsotra, tsy mifidy toerana koa Jesosy fa teny an-dalana izy teto, teny an-tsaha no maniraka ny rehetra. Aoka isika tsy ho voafatotry ny rindrim-piangonana ny raha ny rindrin'ny tranontsika arak'izany, fa tsy mifidy toerana ny amin'ny fizarana amin'ny filazantsara Jesosy
Kristy tompo. Ary eto dia kristianina tsotra no ampitainy ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo, fisoana fahatelo, zay vao niseho tamin'ny mpianatra 12 na ireo apôstôly Jesosy. Fisehoana fahatelony ny mpianatra amin'izay no nisehon'i Jesosy. 7 manambara izany, rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 Jesosy raha mipetraka ny hinana ireo. Misy efatra goavana avy amin'ny fisehoan'i Jesosy amin'ireto mpianatra ireto. Voalohany, nahazo tsiny satria tsy nanaiky ireo mpianatra sy ny vehivavy ireo apôstôly. Sao ny tenin'i Jesosy hoe ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany. Nahazo tsiny goavana reto mpianatra ireto tsy netinino. Izay aloha ny hafatra voalohany. Faharoa, nahazo iraka rehefa avy nahitsy tamin'ilay fanomezan-tsiny. Mitarika ny olona ao amin'ny safidy izany. Jereo ngeny 5:12 mandehana ka mitoriany filazantsara izay mino no vonjena fa izay tsy mety mino no oeloiny. Raha nahazo tsiny izany tamin'ny voalohany, nahitsy avy eo nahazo iraka, inona ny fahatelo, nahazo toky anatanterahana ny fijoroana ho vavolombelona. Ny 7:12 sy 7:20 manambara izany. No famantara namoaka demoni na isotro zava-mahafaty azy izy tsy ampaninina, ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny. Nahazo tsiny, nahazo iraka, nahazo toky. Nefa koa fa efatra nampiatra avy hatrany izy ireo ny 20 lasa nandeha nitory ny tompony niara-ny asa nanamarina izany tamin'ny famantarana izay momba azy. Reo efatra ireo zany ry havana malala ndao nge averintsika inona avy ny azon'ireo mpianatra, nahazo tsiny, nahazo iraka, nahazo toky ary afaka nampiatra avy hatrany an'izany. Inona ary ny fampiarana ao antsika ho famaranana izao afatra mipasika izao. Ny fitsanganan'ny tompo Jesosy tamin'ny maty, izy roantsika ho vavolombelona mba voalohany tsy zahantsika tavan'olona tahaka ny mpianatra. Tsy fanilikiliko isika samy kristianina tahaka ny nanilahana ny vehivavy sy ireo tsy apôstôly mivantana. Tsy hanavatena ho voavonjy rery, izay koa mantsy ny toetrandreo mpianatra, ary tsy fanometsiny lava. Izay zany ny lanja amin'ny fitsanganan'ny tena tompo, fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Fa inona ary tokony ataontsika? Ndao kosa isika anamafy ny fanoloran-tenantsika amin'ny fandraisana an' Jesosy. Anamafy amin'ny fandraisana an' Jesosy, izay ny voalohany. Anankira anaraka amin'ny baikon' Jesosy, fa tsy izay baiko ny tenantsika na ny sitrapontsika. Fahatelo, anatanteraka ny an'rahan'ny tompo antsika tsy amitahotra na fisalasalana satria miaro izy. Izay loha izy nanome toky. Ary faefatra, hanohitsakijanona ny iraka na mety sakana aza tsy maintsy lalovana izany sakana izany. Ireo zany ny afatra goavana. Ny afatra tsy dia reto, tsy izatavan'olona, tsy fanilikilika, tsy hanavatena, tsy fanometsiny. Fa ny afatra kosa hoe mba amin'ny fotoana ho avy rehetra, andray an' Jesosy, anankirahana, anatanteraka ny an'rahan'ny tompo tsy amitahotra ary hanohy tsy akijanona ny iraka na mety hisy sakana azy. Velona Jesosy nitsangana tamin'ny maty, te hiseho aminao koa izy, maniraka anao izy ho vavolombelona izany. Ho an'Andriamanitra rery any ane ny voninahitra.